fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny Radio Don Bosco ho anareo anio. Fa aizy ihany tantara nosoratany Randrianantoandro Rivo Jean Renaud. Ho velominy Lanto sy Liva miaraka amin'ny Rivo, Faly, Rakoto ary Sinaizy. Tovrazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanadodosy. Anio ny fizarana voalohany. Be rato hoe tsy nanao akory angamba izay nilazaiko teo hoe tsara loatra nga iny boky vakinao iny. Azafadika anresaka tamiko anganao tao. Tsy niresaka ka niteny rery fotsiny hatramin'izay natongavako izay. Niteny rery ohatran'ny adala. Aza mba manala mokirinoro inona teneninao tao? Hafahafa mihitsy ianao rato tato ato verivery saina sy tao lasam-borona matetika izany. Tsika tsorototra ny nasedrinao ato eo raha nandingana ny tokonana. Nefa efa ho herinandro ao tsika tsy niona. Tao tsy mampaninanao tsony nefa izany. Ny boky ny mbola mamy sy matsiro ka tsy foy ialana ankehitriny. Tsy misy an'izany ronoro vizana fotsiny angamba dia manala andro mamaky boky. Petsaka loatra mantsy ny asako tataotsaika. Nefa mbola nelingeleniko ihany. Na dia faran'ny herinandro tokony nakana eny sy nelana sasatra azy mialatsiny indrindra. Aleo ary andeha. Nanantena nefa teo fony avo tonga fa mba afaka niaraka hitsangatsangantsika. Efa ela nge izay tsika tsy niaraka nakanaka rivotra. Azafady nanapaka ny vakiboky mandra-piona rato. Ndry angady andeha tokoa nolo hoe. Ka toy ny hoe tsy mahafaly anao tsy inona ny fahatongavako. Rehefa tsy vizana loatra ianao ndray androany mandalo raha toka mbola tianao ihany izany. Raha toka mbola tianao ihany mipetra rery noro zay dia naverina nampidirina hatramin'ilay blouson mba hanafihinana bika mafatifaty. Nefa dia mahafinaritra ery mijerenao amin'izao pataloha manarabika izao. Mahafinaritra sy mahafatifaty nefa tsy mahaliana tsony. Fa iny tokoa manko izany. Fa iny fony mbola tanoronoro. Efa natakalo boky izy ankehitriny. Tsy misy an'izany rery noro isory ny blouson iny. Zahay dia avito akaiko eto. Ny boky azo tohizana famakiana azy amin'ny fotoana manaraka. Avy moe. Ka rato tsy inona masosotra. Niova mihitsy ange ianao tato ato izay. Niova ianao hatramin'ny nahafantaranao fa andeha hiasa any amorontsiraka. Roviana tokoa moa anao nandeha? Amin'ny faran'ny volana. Mikarakara an'izay tokony alamina ty aloha azo. Efa tsy ho ela tsony. Dia nialana izany miasanao aty? Nialako. Mafy koa ange rato no entiko ao amin'ny orinasa io dokotera kely vao nivoaka tokoa ka tsy asian'ny olona vidiny. Na ny mpamafatrano aza mahavatra ny mamono sofina rehefa mba hirahana. Ny ataon'ny lehibe sasany moa tsy lazaina intsony. Na entona ny amorontsiraka tsy maintsy izany ny tranga raha toa ka mbola tsy hainao resena lahatra mpiara-miasa amin'io rehetra fa dokotera ianao fa tsy izany dokotera kely izany. Manatombo be lavitra koa ange rado ny resaka rabola ao amin'ilay orinasa vaovao esako izay koa no anisan'ny tena naharesy lahatra. Ilaina foana tsy inona ny vola. Arsika aizany toerantsika amin'izany fikasana mahafatifaty sy izany vola be andrandrainao izany. Tsy maintsy miakatra isan-kerinandro ny fiaran'ny orinasa no iantoka ny diako. Indraindray koa angamba mba afaka midina any aminay rato. Dia mandra-boviana hono miaritatsika izany fionana tserika noho ny elalela tany tsy azo oharana izany ry noro Tsy matoky rado tsy marina loatra amiko le lazain'ny olona hoe lavitry ny maso lavitry ny fo.
Tadidio rado fa ianao ny lehilahy fantatro voalohany sy any fantatro teo amin'ny fiainako. Sarobidy izany. Eny efa ho vitany ianao ny fianarana ho mpitsabo raha vao taona faharoa tamin'ny fianarana ho dokotera. Tsy miova fa mbola toy ny tamin'ny alina nanaovantsika garda sy ny fanoroantsika voalohany ny fitiavako anao rado. Eny fantatro ange izany. Ny hohitrakitraky ny sasany aminao amintsika ny mampatahotra ary ny noro a. Ny sasany iza. Ny sasany angeka misy foana na entona any. Nahoana koa moa any hohetraketrany. Satria ho irerany tany lavitra ndry irery miatrika ny fiainana. Hatramin'izay manko na nisy aza ny fakapanasy ny hitraketraka tsy lavitra fa teo anilanao zo kosa andray rado. Maninony? Fantatro zao fa tsy matoky ahy mihitsy ianao e. Nisy fotoana tsy nateto Madagasikara anao ndretoan'izay rado nefa ampy ny arovako antsika nilazainao teo. Ny akanto sy ny asarobidy ny fitiavako anao na dia teo aza ny sasany lazainao. Saingy nisy andro ny tantara hafahafa ny arano nena tamin'ny jonony reny nandritra ny fotoana nanovako spesialisme tany an-dafy ary tsy azonao laviny izany. Izay indray le resaka jonona. Ka marina izany. Efa nazavaiko taminao ange ny resaka iny rado e. Jonona sy ny adalaniny tsy nahafeny fahamamony ka lilavaniny tamiko nandritra ny podadio nataonay. Fa vita ny stagenay tao amin'ny servisy ny arahana ny asa. Eny nambaran'izay nitatitra ny hitany sy reny tany aminao tsy ampy na angamba ny tovonana loatra. Reko fa tao hoe anisan'ny voaray asa amin'ny orinasa isanao jonona. Hoe mpiara-miasa indray nareo. Dia maninona nefa e? Dia maninona. Tsy zazakely tsony aho rado a. Haiko ny mitondra ny tenako. Eny ary ry izany no ampitony ny tahotra ao rado a. Ka tsy heveranao zavatra hafa tsy miserana ao an-tsaiko akory. Tsy maninona fa ho laviko le asany amin'ilay orinasa e. Mahafaly andrado izay? Tsy mety izany e. Lehibe loatra ny sorona. Tia tena raha mandrisika andrianao izany. Mandehana e. Mametraka eo amin'ny toerana sarotra loatra ianao rado a. Apresianao handeha kanefa tsy matoky any fonao. Mandehana fa angamba tsara tsika ihany fisaraha-toerana sy ny elatanjo noro a. Sady tsy maintsy manorona no avokoa ianao. Tsy dia lavitra Tomasina. Hafahafa mihitsy rado tatoato ka tsy tia tsoa rado. Ny anatsatsono ny taona maro miarahana ve ny fitiavanao? Tsy izany ka. Everiko fa azontsika raisinao fisetrana fitiavantsika neranera-tany. Soavadiva tsy maninona. Raha tianao dia za mihitsy nanatitra anao ny Tomasina mba afantarany zala sasany ihany fa olo tiako ka tsy fikambanana amin'ny hafa itovavy io. Tena vokatry ny fondrabo izany? Eno a. Ary andrasa iarina eto dia iomana ikorana ny virany asika. Tsy odo raha tsy misasaka ny alina. Dia tia indrimo matory a. Tianao izany? Tiako, tena tiako be mihitsy. Mipetrapetra fa aza manao vahiny eo ronoro a. Arono a. Aiza rado e. Tena manelingelina be anareo a. Azafady indrindra mademoiselle. Izy noro ianitra. Dokotera fofombadiny rado sakaizako izy. Izy kosa ronoro no anitra. Olo tiako. Faly mahafantatra anao a mademoiselle ianitra. Za koa toraka izany dokotera. Mipetrahy. Misaotra mademoiselle. Tena manelingelina e. Manembatsimbana ny tavan'ny mpifankaty. Tsy misy an'izany ronoro a. Aza manao vahiny na mifampihafahafa izany ry izy roa. Mpinamana trinelana izy zay sy rado e. Tiako raha mba lasa mpinamana toana lahy koa nareo rovavika. Asa tsy mampaninona nareo rova e. Fa aiza ho aho rado ronoro a. Tsy afa mikofoka ao amin'ny hopitaly eo e. Fantatrao ihany ny namanao. Na za koa aza ngery noro e. Tsy mampaninona ny dokotera velona tsoko hoe noro. Tsy maninona mihitsy akia. Tsy mbola fantatra kory izany rado namany tsy afaka ambavana izany. Andray kosa rindrina. Nefa ngery noro sakisan'andro tsy maintsy voateniny amiko izany rado izany e. Izany? Ny reviny rahan'ny zareo nanao hatramin'izay e. Ireo tantara sy tantaraina ny rahan'ny aina fahiny e. Fa nahoana kosa ry rindrina ny tsy mba nampahafantarina ho an-drado ianitra. Mbola ho avy ireny fotoana e. Mifahono a. Misy inona aloha ronoro a. Tsy misy inona loatra e. Tonga anao velomanao anareo manko e. Satria voatendry hiasany amorontsiraka any Tomasina. Any Tomasina? Ie,
ay lavitra be tomasina ve ho lavitra rindrina lala anatin'ny valo amin'ny fiara tomasina tena isy azy rado mariny ho zaza ny laozatsakay izy iny marinako izay mihitsy angenina tonga avako rindriny fa misy inona ronoro tsy mbola niresaka tokoa nganareo rolahy efa elaela izy zay no tsy hitako ty fiainany ty koa moa tsy misy ororanana mihitsy efo ambolana maromaro zay rolahy zao tsy napiakatra veratony fanoana fahiny sady tsy mety mifanandrifo ny fotoana mahafaka anay na dia samy te mba anala kely azy azy rehefa faran'ny herinandro angeka izy rolahy reo ry anitra tsy azoko tabaina fa mahafinaritra azy loatra ny ariva manefika ny zomay namony telefona mihitsy ny sasany tamin'izay fa tsy te ho elingelenina mahatsiraviny ery efa taloha re zany sady lobatoko ny telefona ny rado tamin'ile anao miantso azy iny fa ona misy inona tokoa aloha tena lasa lavitro noro ohatrany tsy azo ny rado reto ny esako any tomasina tena tsy levony vavoniny mihitsy asa maninona nga azafady ngefa andeha karakara zavatra hositranao atsika vetivety ihany inona ny noro aza mandeha ry anitra tsy afaka nijanona maharitra kory mafaly aza ny mahita fa eto ianao rado sindrina manko mifampiary foana rehefa misy ny resaka atao so ihany aza fa mba eto ianao namako tsy mampaninona mihitsy ka fa nga tsy mety aloha le tao amin'ny asanao iny hopitaly anisan'ny tsara sady ngeza eto reny vohatra ny oronoro tsara sy ngeza ihany angamba saingy everiko fa ilaiko kokoa ny mamonjy an'le asan'ny tomasina noho ny antony maro kanefa dia tsy akasitrahany rado raha azoko tsara zany tsy navelany andeha anao navelana andeha saingy fantatro fa tsy amin'ny fonina ny akeny nanao farateny hafahafa ihany izy kosa tsy tokony amin'ny mety sy ny azy loatra ianao ronoro nahoana sarotra ao an-radony iny amolaka ny sainy hoe tsy ahitanao afa tsy mahalana ihany tsy efa 20 taona moa zao ny arahanareo 20 taona vao deuxième année ny noro tamin'izany ry any teny fanjo teny foana izy roa mifampitsehana mifampiandry tsy maintsy mifankahita isan'andro sy isan'alina tany amin'ny garde niaika anareo aloha mpiara-mianatra taminay tamin'ireny Roméo sy Juliette ny faculté de médecine d'Antananarivo nareo tamin'ireny fony mbola mpianatra no azo ny tanterahana zany ry izy roa ny fiainana nafinaritra na dia tsy azo ienana intsony aza ankehitriny fa hono aloha ronoro tena tianao nefa ve le handeha tsy hoe tiako fa ilaiko ny mandeha rindrina angamba no izay sy rado efa elany rahana fa nitsapako nianatsatso zano tatoato ny fitiavanay ny anareo roa angamba izao tena ao amin'ilay mampiredareda azy mihitsy tsy dia izany loatra ka tsy afahamikofoka ny asa mandrarà manao fananiana fotsiny matao afaka miaraka sy mikorana toy izao zany ve dia atao fananiana vonoina ny telefona rehefa mba tafaraka toy izao mba tsy kotabaisiny any am-piasana sady mpanao gazety iny ianitra ronoro mifantatro ka mba manara-bavao ihany andraindray mpanao gazety mahafinaritra ahy ianao mahafinaritra mahita mpanao gazety sy mpanara-drindrano sy tsy mpandambolandro fotsiny fa sasy matanjatsaina ihany ianao inona ny mahatonga ny oriteny an'izany variana mihitsy andraindray mahita ny interview ataonaoko tsy mahazatra ny mpanao politika malagasy ny mamaly ny sasany amin'ny fanontaniana fametrakao vitanao nefa tsy sorehina sy nanao teny hafahafa ve lory zalahy rehetra rehefa vita ny interview sy ny fandaharana nanasana azy zahay ara-le no lazaiko andry foana ry anitra sa loatra ny tika manina kosa morindrina everiko fa nytoy ireny ataonao ireny kanjo ry anitra ny tokony ataon'ny mpanao gazety rehetra mikasaka ny marina sy mamboraka azy ho an'ny vahoaka na inona logo eo amin'ny micro na nendrika sy fironona ny mpanao politika anontaniany sarotra mitady ny mariny indrindra moa ka ny hoe hikatsaka ny rariny any amin'ny molotra ny mpanao politika ary noro zay aloha asa efa mifikirina sy ny matimatesana ka tsy maintsy atao na dia tsy akasitrahany drina loatra azy tsy zany kosa ry anitra dia tsy fankahita firy-trony zany nareo roa tsy maintsy mandalo amin'izay aloha izay ngamba ny tsy tatindrado ry anitra tsy hoe tsy tantiny ihany fa tsy dia mety loatra amin'ny fiarahan'olondro kosa ny fisarahatoerana lavitra be toy izany ronoro nga moa tsy manana fiara zany rado zany tsy lavitra nge tomasiny manana izy saingy tsy vahaolana izany maninona nefa raha mikarakara ny raharahanareo vao mandeha efa niresadresaka an'izany ihany mantsy zay roalahy tamin'ny fiaonanay farany ny mariazy nge azo atao ihany ary indriny saingy inona ny olazainy namanao ny olazainy vado raha hidina monjy ny asa koa ny ampitson'ny vola tantely noro
nahafantatra-ndrado adonela efa tany amin'ny sieze zay ro lany mpinamana na fantatra ny fisainany sy ny ditrany ihany koa. Eny marina aloha zany ary fantany koa ny adalako zany hoe mitovitovy tamtrokety fety sy makany angano zany nareo ro lany ny ray saina triny ela ary angama mbola ampiraitsokombakomba hatramin'izao tena tiako hita mihitsy zany rato zany ho hitandreo ihany izy ny tiako lazaina dia zao ny aina toy ny tanora toanay izay sy rato saingy efa fahiny fahatanora moa zany nganareo zao antitra za mbo kaka eo aloha nareo roa efa antitra ihany zay ka inona avy aloha zany fiainana fahatanora zany mba tantarao tokoa hoe rindriny zany nareo fahatanora zany reny azo tantarainy reny tsy misy azo resahana mihitsy koa nareo roa ka mety ho azoko an-tsaina no mahatonga ny rado tsy dia ankasitraka loatra ny andehananao iasan'ny Tomasina ary Noro fahoana tany mantsy nanaovany rado ny fizaran-draha raty alohan'ny voan'ny mpitsabo za mo mpivezivezy ihany no asako fantatra loatra re Tomasina dia maninona raha fantatra reo loatra Tomasina ka tsy mananjoa fantatra azy toy ny nahalalànareo azy ve ny hafa manana ka zao ry Noro mampatahotra ny rado sakaizako no mahafantatra anao irery ho singany any Tomasina nefa izy tsy eo anilanao afaka mamonjy any Noro eny amoron-dranomasina zany rado zany rehefa manana ny fofombadiny izy tsotra nge zany tsy tsotra toy izany ny fainana amin'ny rado e manino ny rado ny tsy mandoky ary indrina na manaikaiky ianao mahafantatra ny tsy ambaratelony rehetra mahafantatra ny momba mahafantatra ny momba anay efa nisy ve ny ndray maraina na ndray alina na mitahako azy nandritran'izay taona maro ny rahanay izay efa nisy ve zany tsy nisy ka tiako rado tsy takany nefa ny akanton'ny fitiavako azy fa zao rerindrina tiako raha amboarinao ny sainy rehefa miresaka nareo rolahy tsy ho gadra tapatady akory rehefa ny amorontsiraka ny fiainanay no tiako ahorina ho tsara fototra kokoa mba ho afaka miarika no avinay amin'ny hery matanjaka kokoa teneno izy fa aleoko aloha atao sorona ho an'ny ho avinay ny fiaonana sy ny safosafo fifanolorana isaky ny mifarana ny herinandro fa tiako kanto ny fiainana ho avy sy ny ampitsonay rehetra dia mihevitra ve Noro fa iainao hitanisan'ny afatrafatra ao rado sakaizako tsy nizay ambarako mihitsy ny radonao iaino anao izy raha sakaizany tokoa ianao lazao azy rindrina fa tsy mitsinona hoe ny elanelana ho an'ny fotena mifankaty izay ihany no tiako lazaina falindrindra ary anitra nafantatra anao avinga ianao pitsipitsihako tsy mifosy zay sao dia tezitra eo indrina maninona ki be aloha izy roalahy rehefa tafaraka sady mahay mifampiaro be tanytremindri sao dia tratra ny angaretina rehefa tafaraka amin'ny zareo tadidindri zay tadito ka soavadika ihany amin'ny asandry ihany sotra indrindra aleo anao belo hoe zany rato zany rehefa hitako fa ataoko maivoka mihitsy aleo aloha ry izy roa andeha mandra-peona raha tsy tafavily manao veloma aza mpijalianao izandro ko rindrina aza dia ampijaliana koa ki izy fa mody belo nefa mora marary fo na izy zany na rato indrindra fa rato zany veloma fa inona ki mipitsipitsihany tamin'ny teo eo dia tsy menatra kory nareo roa mifosanay roa lahy tsy mifosa kory zay tsy ambaratelo nge zany tsy ambaratelom-behivavy ka ahoana afa-po lahy reo vohitanareo zao no razana miandro ny trampaty amin'izao fotoana izao ny voaha moa dia tsy fantatra zay avana dia efa natao aza ny filazana ty amin'ny radio rehefa telo misondraha hitantsika teo kosa dia lava tifitry ny polisy teo ampangalarana alina mbola miandro atopsia tondra lahy iziko dia ny ambony oka lesy zay marina ndre andao tsy hiala ato amin'izay ka fa maninona ohatrany hoe mbola hitsangany zany fa sy ireo faty ireo andao ndraika fa azo ifoana sigara veto aloha marina tena tsy tantiko le fofona resy enjana ny asany lesany ka faty tsy hetsika tsony ve resy dia mbola tora tokovotra ny lato izao ato tena tsemboka mihitsy lahy tena tsy tantiko lesy
saika nandoana hitan'ilay jolarotiky mibalaka misondrahatra any amin'ny faladiany iny sy ireo razana kelikila firihatra ny aitrano no nafaty azy ireo enzana ka fa izy aloha ty anitra mampivezivezy alahatra ty amin'ny tranopaty avana hoe avana aloha tsy de zay loatra lesy ny tena marina de zao olo tiako anitra olo tiana mahagaga zany inona ny mahagaga am'izany mahagaga any hoe hanana olo tiana indray laka tsy mipino efa nyvoady mantsy laha fa ho fahavalo ny fitiavana sy ny firongony taoriny nandozany lisy any laka nylazany laha fa tsy hity tsono ny lahy mandrakizay tsy ho heritona iny marina aloha zany rado ny voadiny tsy hity tsony any efa ny faneny zasy anitra afa loatra lesy izy tsy mifanalavitra izy sy ny fanapirana fanapirana enoa fanapirana avokoa ngely tiany le tsony lahandre tovavy naharendrika any laha tao anatin'ny ray mpimaso taloha letsy zany eny taloha tokoa angamba saingy adiny lahy koa zany reny andro maro ny jabona ny lateny any hopitaly reny no ny diso fanantenana fanapirana oka letsy zay ny rediredy afa noho izy rehetra reny lesy ianitra izy ny tena fanapirana ianitra ny tena fanapirana eno ary lisy ry mialy ry velo fanapirana avokoa mantsy ny etsony lahandre ny tovavy reny angamba saingy mbola jamba masoko fony an'ty azy rehetra reny rado le vehivavy sy ny fitiavana tamin'ireny no nataon'ireo vehivavy ny lahy reny vehivavy kahoana moa ka nahoana indray ry anisan'izany anitra zany nefa elafa nylaza fa tofoka sy boboka ka mahatonga lahy mitototatra ty amin'ny trano patitady azy afa noho ireny vehivavy ny tany sainy lahy rehetra reny ao ianitra hitako tamin'ny fanenan'ny tompomasonay voalohany fa hadiovan'ny fony sy ny antitra ny fanapirana mitepitepo ao anatiny zay indray indrina sy ny redirediny oka letsy marina sy mirediredy alesy rado marina fotsiny mambarako tam'lahy fa aiza tokoa lesy anitra asa ka tsy any antranony izy tsy any ampiasana fa azarany eny nefa nomeona isaky ny isan'andro ny fampiantso isaky ny adiny ray efa nydeteziko avokoa ny lesy ny hopitaly sy ny tranopaty rehetra nefa tsy hitako izy tsy hitako izy oa toniolona rindrina inona moa ny asany anitra mpanao gazety ka e zany izy mpanao gazety ka tsy maintsy ho any amin'ny toerana misy vaovao zany misy azy nga tsy mbola tany ampiasany lahy efa tany aka tsy nampaniraka azy anao mission koa ro ny tao ampiasany zareo koa aza nge mitebiteby satria tsy narenesany zareo vaovao koa ny olo tiako raha tsy be lesy ny saiko fa maninona rindrina be fahavalo ianitra no ny asa ataony manana orona sary sy feo mitantarany adalany zalamatanjako ambony eo ianitra mampanao gazety azy efa misy mihitsy azy moa no nandraona azy noho izany ka eo no mampatahotra ary rado tsy nilaza anarana tamiko izy nefa azoko tsaina fa maro amin'ireo nahazo ao vara-patanao sy tsara toeranao ireo no miaraka dalamanao tsy kombakomba amin'ny fampitriana firenena ka zay no mampanahay so mba mibabon'ireo olo tsy vanon'ireo ny olo tiako zay no mahasaripady ny asa fanaovan-gazety ny tena ihany ananandoza rehefa mahakasika ny tombontsoana sasany mpiantso sy tanindrazany molotra ihany fa mba efa nanontan'ny fianakaviana ny avany velona efa nydeteziko fa samy tsisy nahita azy ary tsy niady venareo tamin'ny fotoana farany fakaitanareo loha ary tsy de hoe niady aloha nefa tsy afenina ny lahy fa nisy zavatra nampifanolana anay ihany momba ny asany andrasinge ho tantarako amin'lahy tsy mainka akory lahy zay ki avo afaka tamin'la interview natao tamin'ny matanjaka efa ela ngaroa ianao ny andry ateto efa ela ihany ka efa tonga nefa tianaoko tena azavady akia tezitra vendrina tsy tezitra ka malahelokely fotsiny andraindray mahatsapa fa adinonao rehefa revon'ny asanao aloha sy ny matanjaka araka ny lazaona azo teo mpanao gazety nge ny asako tiako ianao tiako koa nefa ny asako matahotra ary anitra
ny ray andro any mbola anasaraka atsika ny asanao. fa nahoana ngerindrina tsy matoky avy ianao ekeko fa efa tena riva tokoa aloha zao hoe efalilakory azy nefa de tsoroko amindrina fa mazava sy madio sy haiko sy ny foko na de maizina sy maloto aza ny alina. Tsy zany ny tiako lazaina ry anitra, mahafantatra ny fitepin'ny fonao a, nietraketraky ny mpisopatra anao tahorako, be loatra ny fahavalonao no ny asanao io. Fantatro zany rindrina. Sasa loatra akongenao ty ry anitra, tsarono ny tenin'ny noro tamitsika anona tamin'ny farany tany an-trano iny. Mila fahasahina ny filazana ny marina rindrina. Ny marina marina iny manakorotana ny toromaso matanjaka nge ny filazano ny marina fanta-bahoaka e, ary maro amin'ireo mpanao gazety namanao ny tsy mihevitra loatra ny marina mahafaty ianao, ary everiko fa fahendrena ihany ny azy, mamy tsinona ny miainga, mamy koa ny kapoaka. De zay ve ny tokony anginako e? Mitratrevatreva loatra ianao mitady ty marina lazainao ty ry anitra. Tsy ao anatin'ny safisika mampandradrisana ny fandambolambona sy ny filelafa raha rindrina no ahitana ny marina. Aleo rangaha janona zany resaka zany fa ndro mpiady atsika eto fotsiny. Ndraso aloha e. Fa hony ekeny sainao ve rindrina ny malala fa misy amin'ireo matanjaka mahazo avarapatana ny tendrena hitantana ny fanjakan'ireo no ray be ny alatra sy ny tsokombakomba mampahatra ny firenena. Tsy anjaranao ny miady amin'izany. Fa anjaran'iza ary. Tsy fantatro, tsy anjaranao fotsiny. Maro amin'ny zareo manorina ny fahasambarana amin'ny fampahoriana ny vahoaka nametraka azy teo amin'ny seza fiandrianana. Tsy vitsy koa ny miala etaeta amin'ny dinitra mandrana raraka ny body sy adalana tao sorona nandritra ny tolona. Ay, de ady amin'ny matanjaka zany ianao, de mihevitry ny andresy azy ireo ve ianao ry anitra? Tena manofy ianao tika. Azy nge ny fahefana sy ny hery, azy ny lalana sy ny basy amatafondro sy ireo mpikirakira azy. Ny mampalala ny marina ho an'ny olona rehetra ny tsonary ndrina. Tsy ilain'ny vahoaka ny marina ry anitra, tsy ampitony ny anoanany sy ny hetahitany zany. Ny ronono tavy alo sy ny pikabary sy ny mpandahateny no ilainy sy mahafatifaty ny foa mampanahany. Andray kosa rindrina. Eno hoe aloha e, ainy pikabary tsara feo sy tsara bika ny vidy varobobo sy tamin'ny sandra ny tena mora ny feo nyferitretam-bahoaka ry anitra. Tsy anaitra ny toromaso ny valalabe mandry ny marina irifanao ampahafantarana azy. Aleo izy atory e, fa rehefa reniko izy de adiny ny fahantrana ny rivotra foiany, tsaroa ny fahoriana rano fisotrony ao anatin'ny tranompahatrana atoriny. Tsy tantoko loatra miainana amin'ny teny toy izany rindrina. Ekeko fa enjana ny teniko e, nefa de izany koa ny marina. De ho aiza nefa raha ny tanindrazana sy ny firenena raha misaina toy izany avokoa ny olona rehetra rindrina. Fa firy sisa ny malagasy amin'izao fotoana izao no mahafantatra ny dikan'izany teny hoe tanindrazana sy firenena izany ry anitra, firy. Efa rendrika ao anatin'ny toromaso be-atanana ny nazo avarapatana ka mitondra nofo ratso azy ny mahalala ny marina tabatabainao io. Tsy noho izay toromaso no tapaka ny anginako rindrina. Tsy maintsy mahalala ny marina rehetra ny vahoaka mba ho tena olom-pirenena izy amin'ny fotoana ilazany ny safidiny. Ny vahoaka? Ny safidiny? Ay ny besaina ny milalao ny vahoaka sy ny safidiny ry anitra. Ay ny toy ny fahaizan'ny ankizy vavy milalao ny saribakoliny. Rehefa voko ny vony sy tavanandro sy ny etsetsetsetra morana sesiky ny vava ny kibony, de tsy ampaninina ny eritery ny efa adalantsony avy eo e, ny anotsaka ny vatona an'izay na iny lalao ny adalany. Ndrina nandisy fanantena anay ianao, nanentsina ny sofinao tsy hareny fitaranam-bahoaka ny fitambaran'ny vola makarenao. Aza miampy vahoaka ianao rindrina ka milaza fa fantatrao izay tena tadiaviny, fa tsy zaka ny soroky ny mihaja sy mpanakarena tao anao ny zogalan'izay isan'andro. Anitra, eno aloha manaja ny fahamasinany filamatra-rahanao aho saika tsaroa fa bitika ianao anivon'ny tontolo. Tenina ray sy mikrotokana ihany. Tenina ray sy mikrotokana ihany? Eno milaza marina toanao koa ny ahy e. Fantsika ray nanamboarana ny tetezana ianao, fantsika azongotana rehefa manelingelitra. Amin'ny anaran'ny fitiavana mamatotra antsika no engafiko anao anovany lokon'ny perina fanoratanao e. Tsy anjaranao no manavitra ny firenena, fa ndro sorona ho atsika izany ry anitra. Anaovany lokon'ny penina fanoratako? Eno Sany ametrahako ny fialana amin'ny asako, sy andefasako ny CV-ako any amin'ny fahita lavitra makamamy sy makafifatratra ny rivo-pitondrana iainana amin'izao fotoana izao ny tianao lazaina. Satria tsy anjarako ny manavitra ny fireneko. Zay ny tianao lazaina? Zay ny tena tianao? Angamo zany kosa. Sarotra ho any anaiky ny fangatahanao rindrina hafako. Efa nilafiko ny volana tolotry ny sasany ampanginako ny feo ny fieritreretako. Efa nresaiko ny tahotra nateraka ny fandroanana maro voaraiko.
raha ilaina sy takiana koa ny anaovako sorona amin'ny fitiavako no ilay filamatra efa nakena hotratrarina dia ngamba ho vitako ihany koa izany. Velomindrina aleo aho ody rery tsy hanova ny lokon'ny peniko a na dia no miamboty aza ny teny azy. Ianitra aho a. Dia izay lesy ny resaka ifarany efa ho herinandro zao ny tsy nahitako azy dia izay. Hoe vao herinandro e. Misy ange mpifankaty tsy miona raha tsy isam-bolana e. Ay tokoa no sala amin'ny lason'oro e. Vahoana efa lasa tokoa velo izy nandalo teny an-trano manko izy nanao veloma ray volana angambo izay. Efa lasa aloha izy fa mbola tsy ampy ray volana. Tampoka ny angany ka ngamba zay tsy nahafahany nampilaza tamin'ny avany Matsakaiza tsy afa nanatitra azy akory e. Ny fakahita izy anitra fony izy nandalo teny an-trano ka zany toy nisy firaisam-posady zany teo amin'izy roa na dia tsy maharitra aza ny aonany fa aiza ality anitra. Andolo le tsy ho atsy mibivety o mibivety fangaho izy mangetaheta retsy ialako ngamba. Tolakandro ety amoron-dranomasina sambatra sisarika avokoa ny fitazanana ny olona rehetra. Andray izany hafaliany retsaka izy sady milalao miantso no mandositra ny ranomasina manonja manatona azy rehetra dia indrindray fa misomebiseby manamboatra trano fasika irodana tsy ho ela. Sambatra mba ohatrandreo ankizy ireo koa matsy fahiny efa ela be raha mba eto anilako manko raha ato amin'izao. Marina mihitsy ny tononkalo ny soratany rato-panoratra raha mba teto manko ianao niara-voko ho afo sasaka ho sambatra mihitsy raha teto anilako raha ato. Efa ho ray volana sahady tokoa moa izay tsy nionanay ohatran'ny efa ela be mihitsy izy izany. Mba manao ahoana ry izay ihany na mba tafaresaka amin'ny telefona azy izay resaka vitsy foana no ifanakalozana raha tokoa moa tsy tia miresaka maharitra amin'ny telefona izay. John aninona ty inona nefa moa ny tokony ahagaga amin'izany. Tsy hany moron-dranomasina ka mananjoa ankety avokoa ny olona rehetra. Noro ngamotsy garda John kinona nakanisany aty amoron-dranomasina dia navelany tamin'izy ny hopitaly. Nga azo atao izany na dia hoe mifarana aza ny herinandro. Ay ety amoron-dranomasina koa Noro. Ety amoron-dranomasina nga tsy garda navela tamin'izy ny hopitaly sy ny marary-tsabonao. Misy dokotera namako misoloako mba teo ety amoron-dranomasina koa re akory nge ny afaliako na tazany no eto apototry ny voanio midobodoboka be mihitsy nge ny foko fa manina aloha tsy milalao rano dia mahazo mipetraka eto akaikinao a. Mipetra tsy zany tompony tora-pasika sy ny fotoboanio ka tsy mila makahalala namako ianao sady efa iainga koa mbola hamonjy ny fiangonakariva manko rehefa avy eo ka mivoa amin'ny efatra nge zao tsy amin'ny enina no manomboka amin'ny fotoam-pivavahana sany ny fahatongavako ny mahatonga anao andeka efa mba mpinamana ihany nge tsika hatramin'izay ronoro mpinamana ihany angamba saingy nabiriko anao tany amin'tsy izy ny lalan'ny fisakaizana ny rahana ny sotra. Aza atao amin'izany moronoro fa manaona aloha raha ato any nga dia tsy hidina mangy anao atio nisika tsy mbola afaka rado
tsy mpanao tsidipahatra ny hopitaly toy ny fanaon'ny sasany izy ho ataona izany marariny sambatra ihany rata sambatra nahoana izy no sambatra ka vonona ny anala tsy nisy aro azy hatrany ny olo-tiniko marina nge ny lazaiko e angamo hoe ianao koa tsy sambatra montsy ny fotoana nahatongavanao taty Tomasina ny ela dia ndreny miserana mamangy anao eny amin'ny hopitaly ny karaza tovovavy bikana sy tsara tarehina anatitra fahasambarana tsy mahagaga inona koa zao no mahatonga anao hiteny an'izany ka zany ny marinako sarotra foritra ny tanana zatra mitsotra ny fiainana nahafantarako anao fananao tany arivo ihany nge zany zendana ihany aza mahitanao mandeha rery amin'ny tetolakandro ny faran'ny herinandro mahafinaritra ity ka tsy reritsony angefa efa etonilako ianao anilanao ahony zaniko tsy tiako ny aloizanao an'izany resaka izany ary jaona naninona nge any tsy mba tia minorina no ny fisindrado ve tsy no rado ka tsy tianao a na nisy rado na tsy nisy tsy haiko ny manazava ny antony fa izay fotsiny tsy nihevitra mihitsy fa anisan'ny olona azoko tiaviny ianao no za hoe nitsarainao sy ny olona maro fanaditra tsy nanadiady izay antony ka mba nananonanina sy naditra ohatrako nge rado fa iny zao aloha ny tsy de fantatra hoe tsy nampiova ny antony ny fitiavanao azy nefa zany satria tsy nitsara eny amin'ny any no tokony ho tiaviny eny amin'ny olo-tiana ary jaona fa mahalala indrindra koa izy no ireo tsy maintsy ho kilemany efa endriko rado zao indry mihino an'izany ianao mahafantatra ny atao hoe lehilahy mahafantatra ny rado ihany koa andehan'ny ray ny voaka nge zay ary be deabe ny lalana efa nirahana ny zotra fantatro zany nolazain-drado any fiainany taloha rehetra so heverinao kosa aloha fa tohanao avokoa ny lehilahy rehetra fa hoe ho tohanao ihany koa rado aza miambo ahafantatra ny rado ianao ry jaona fa nazaha olo-tiany aza tsy samy laza fa mahafantatra azy tanteraka lava loatra ho an'ny lehilahy rehetra zany hoe andro maro tsy hamihinany sy tsy hanoroan'ny olo-tiany zany lava sy tsy tantiny na dia rado aza manarana lava loatra ho anao angamba tsy tantinao ihany koa fa tsy mampaninina an-drado tsy mampaninina anay tsy mampaninina anay mihitsy fa aleo andery jaona ka tsy tiako tohizana ny resaka fa andraho ado ny hafarany mbola andalo any an-trano misy olo akanjo aho vao hamonjy fiangonakariva ka andao ateriko any an-trano anao raha tsy mampaninina amin'olo loatra tsy te hanembatsembana ny tolakandro nanarino ny garda any amin'ny hopitaly ary jaona mandehana amin'ny lalao ranomasina fa be tovavy miandry ny ahatongavanao hiara-misangy ny onja aminy koa etsy amoron-drano hitanao retsy sady tovavy amin'ilay tena mety aminao mihitsy tsy azoko mety amiko ahonaka tsy de lava loatra tsy inona ny zipony lenany rano ka zarara mitafy avokoa izy rehetra ka tazana tsara na ety aza ny atsara rafitry ny vatany mbola tanora hiparasahan'ny atsaran-taresy ao amin'ilay bika tena hitiavan'ny lehilahy tohanao azy indrindra tsy nitoy ireny ny tovavy tena manintona anao manintona ny foky indrindra koronoro ny tovavy ohatranao tovavy fanamperana aza mirediredy rery jaona ka marina zany so mba efa nisotro koa azy ianao ty efa manimanitra tokoa aleo andeha ka ngamo tsy misotro rado ka efa nisy ny alina ny rahana eny anapitra teo apototry ny tavango tokako nge taloha azy zany betsaka loatra hono nefa nigohany ka tsy makafe fimamoana sy ny firongony tsony izy ankehitriny angamba nefa mamo izy any rivoany am'izao zonge mimamo anao donono fa tsy eo anilany ianao malala jaona matsiravinany no miresaka aminao maninona tokony ho nanambady ianao vao nanaiky ny ondrana ty amorontsiraka mirongatra avokoa ny adalanao aty mahita ny amangany lanitra sy ny fidoboky ny ranomasina sy ireo tovavy kotsakotsa zarara mitafy milalao eny amin'ny torapasika tsy ny adalako no mirongatra ary noro fa ny fitiavako anao no manepitra ny foko hatramin'ny nahitako anao teo nahitako anao nilalao fasika rery teo pototry ny azom-bony io noro tianao ahy tsy vo zao fa efatry ny elabe ngery noro izay indray jaona sy ny fitiavany gaboraraka sy mora loatra diso mora aza tsy efa nilazaiko anao ve fa tsy azontsika atao zany efa niteneniko teo sy efa nilazaiko hatramin'izay fa tsy anisan'ireo lehilahy mety ho tiako ianao mazava be zany tsy eto rado ka de maninona tsy eto izy ekeko zany tsy eto fa ato am-poko tsy ianao eto no ahakosoka ny fisiny sy ny fitepitepony ao mazava
Avelany moro ve aloha miaraka aminao mamonjy ny fotoam-pivavahany? Aninona any ianao? Angaha ianao katolika? Fantatro ihany manko ny fiangonana mba famanginao. Ka te hijery anao mivavaka fotsiny ahy, hivavaka ho an'ny Jaona mpanota. Jaona? Maninona mora mba atao ohatry ny fifandraisan'ny mpiara-miasa ihany ny fifandraisantsika e? Tsy sakananao amonjy lamesa raha vokatry ny fonao izany. Tsy ahakotsinona ny fiangonana. Saingy tsy tiako raha ho izaho no Andriamanitra hivavahanao mandritra ny sorona masina. Hijery anao hivavaka fotsiny ahy dia anatitra no ody aoriana amin'ny fotoam-pivavahana ka tsy maninona. Jaona kosa maninona nge ianao no mahery setra loatra e? Andeha posy aho rehefa mody na dia fantaro aza fa nitondra fiara ianao. Tsy lavitra ny hopitaly ihany koa nge ny fiangonana lehako e. Dia aza dinoina ary ny mivavaka ho an'ny mpanota toa ao anatin'ny fivavahanao. Iandranao mbaravaram-piangonana dia anatitra anao rehefa mirava ny fotoam-pivavahana. Dia izany ray le sy mitadiavana ny anitra. Misy sary moa any amin'ilany? Misy ato. Andrasonge ty sary ny voanalaina tsela akory ty. Endrika efa hitany lava iletsy io. Ao e? Io e. Ohatran'ny fahitako ihany mpiandraikitra fandaranao ny fahita lavitra Andrenivohitra ny anitra. Izy tsy manosy ny maso eto amin'ny sary fotsiny saika tsy nafantarako azy. Manja kosa izy lahy kolesy. Ratsy be ty ny sakorado. Maninona? Raha tsy hitako an'io ianitra dia ampandreny manam-pahifanaka. Andraso aloha iveriko fa mbola afaka miandry sika. Fa mba tantarao avy ny fandehananareo sy anitra. Tsy dia maika aloha lahy. Tsy maika aho ka ohatra hoe so misy marary miandreny lahako. Zako no tsy mieritreritrako manako taba olona amin'ny ora fiasana. Misy namana hafa le tsy afaka misolo ahy. Taizonareo ny ona voalohany nahatonga ny lahorivo tamin'ny anitra. Zaho ara lesy ny fandehany tamin'ireny savorovorony zoran'ny fiainam-pirenena farany ireny. Niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy izy nango-baovao teny mitoerana an'izehon'ny fandonana. Nahavariana any nahitazana lavatsava mimpanandrana rivo mifampiantsy. Ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana ka ho izany ray moa lesy ny poketsy ny grenady ny rodorodo nampivarahotsa na mpitandro filaminana niaraka tamin'ny fitaovam-bediny. Tsy ny fankahitana ny entona mandrasatra ny maso. Miraraka ho mpanaton'ny ny avandra ny vato lasitry ny andaniny. Mbola iny ihany nefa ilay tovavy sy ny fitaovany sy ireo mpakasary namany fa nanavatsava ny fahafatesana sy ireo mpifanandrana. Tsy nanatahotra tsy nanam-panahiny. Nijanona sy lavitra ny sy ny fandonana ka hitako tsara ny fandehan zavatra. Zany? Tampoka teo nefa. Nanina ty? Nienjery ihany ty. Niparitaka ny fankatsariny sy micro teny an-tanany. Miveriko hoe voatifitra izy. Tsy zany nefa no nitranga fa voafingan'ilay olona naratra ny bahana ny lalana izy. Nitsangana izy avy eo. Tsy ny fankatsariny tsony ny teny an-tanany fa olona maratra ny osin-draha. Zaveletsy? Eno dia no lafa mbola toizako angamba zaza tsy ampy eny eo amin'ny 10 taona kory ngamba ny 10 taona. Niataka ny toeran'ny fandonana izy ary nanatona ny fiarako nijanona tery alavidavitra tery. Ny angafiny anatitra n'ilay zaza teny atrotrony any amin'ny hopitaly. Dia tsy haiko lesy fa taona anaiky azy na dia saika hanampandoha azy ny raha nijinika tamin'ilay zaza maratra. Dia lasa zay avy eo. Nampalailo reny fisehoan-javatra reny indrindrina satria endrika isehoan'ny hery mifandramatra sy mifanohitra ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Fa ahoana aloha ny toyany dia tsy fantatro izay nitranga tao amin'ny hopitaly. Niaritory niaraka tamin'ireo mpitsabo sy ny maratra ny tsabony angamba ianitra. Angamba koa naka sary sy nanadiady ireo mbola afaka ny teny. Lehilahy, taiza rano ny voatatra tany amin'ny hopitaly zaza nody? Asa lesy nahazo ary rado fa tena ohatra ny nalaina ody zany toa mitsiry tao an-tsaiko ny hetaheta ty eo ny ray amin'ilay tovavy mpanao gazety tsy mbola fantatro anarana akory. Mizany lava zany ny tena mariny. Dia niandry azy teo ivelany teo na dia fa ela aza no mirotsaka ny alina. Mbola mifamovo manatitra ireo maratra ny fiara maro.
angamba tokony ho tamin'ny 10 alina tamin'izay de hitako ianitra nyvoaka ny vavadiny hopitaly nieritseritra izy ary tamin'izay no nahitany ny fiarako ny janona tsy lavitra teo zany nanatona tsy niambandy izy de ohatrany hoe tiako sady zany ny famindrany tao amin'ny alina somampisamby iny ny volony tsotra sy lava tsy foy nandravaka ny endriny tamin'iny alina iny ny tiavako voalohany any anitra mampalaelo sy mahatsiravina ny trango amin'ny hopitaly eo zany ve to tsy rariny kosa ka de tsy maintsy herisetra ve no vaolana rehefa ny vahoaka mihitsika ka mangalatra sy manararoatra kosa nge mademoiselle ny vahoaka lazainao ay azafady indrina aloha no anarako tampoka sy tao anatin'ny savorovory moa ny fakahitatsika ka na ny fotoana ny fankahafantarana aza tsy de misy akory ianitra kosany mpanao gazety naninona mbola tsy noty aleo atao hoe ny andry ianao fa nahoana ny andray ianao za zay olona tsy fantatra ao akory totra ny olona efa fantatra ianao ka asa no ny endrika ao hitako matetika amin'ny fahitalavitra nga ay ve ay mbola misy fampifirana nge any ananina zany manao ny asa ny mpitandro ny filaminana na de tara loatra azy inona aloha zao no atao aiza anao naterina tsy fantatro tsy nahavita nanavatra ny mpiara-miasa tamiko raha teo fa ny amonjy ilay zazana ratra namaika tsy misy hitako avokoa nefa izy rehetra anyto izany no mipetraka miaraka amin'ray aman-dreniko very koa ny telefoniko ay mbola lavitra ihany tsy maninona fa tsy maintsy mbola misy taksy miasa amin'izao oro zao tena efa lasa dala dolo zao ny olona rehetra ka everiko ry anitra fa adalàna ny fiatsiana fahafatesana any amin'ny arabe mino fa tsy salasala ny tifitra zay mbola samy vezivezy amin'izao alina fisasaka zao ny mpitandro ny filaminana na tsy ravina loatra mantsy ny ainatsika androany zay raha nisy misakana de lazaiko azy fa mpanao gazety mikaribavao sika nisy fahazo-andalana momba zany tsy amiko fa misaotra anao nanaiky ny fiangaviako ny natitra an'le zaza taty amin'ny hopitaly matahotra ve indrina natitra any aminay tsy mampaninona anao ny atsokanao hoe indrina tsy maninona re zany ry anitra fa zao tsy milano maniny tany everiko fa tsaratsara ao anao raha any aminay anao matory an'io alina mbola menany rebe ny afo ny fikimina ny lanitra arivo ty zany fa tsy maintsy ho feno mpamono olona sy mpamakitra iny amin'ny arabe rehetra iny indrindra moa fa ny arabe makany tosy tiako kokoa raha mijanona somandry any amiko ianao ry anitra any aminao eno inona ny tindrina tongavana aza matahotra renao fa tsy jolay tsy lavitra eto no mipetraka ataoko ngamba fa tsy anahirana ny foditsika azonao afarana telefona ny any aminareo ny mpiara-miasa aminao amin'ny toerana misy anao tsy maintsy tebotebo mantsy ry zareo azo atao ve zany rindrina tao anatin'ny hotakotaka ny fakahitatsika no ny tonga nefa ny alina de andeha trano any aminao za zay tsy fantatro sy tsy mahafantatra anao akory tsy hafahafa ve tsy hafahafa ka madio ny saiko raha manasanao hiatrano any amiko andraso aloha rindrina de ahoana ho iny ao aminareo ka ny vadinao ny alina efa hisasaka ny tany tsy milamina tovavy tsy fantany akory nefa no hijoloko ao aminareo miaraka amin'ny vadiny tsy mbola manambady ary anitra angafa hitanao nisy peratra ny tanako peratra eno nga mo sarotra ny manala sy mampianjaka ny ratsana manara-poana ny tanana kaviry efa te ambitaka ny olona ka tsy sarotra ka fa zao mitretrirery tsy mbola manambady ihany koa mpanampy vavy ray zay no miambina ny tranoko ao mino aho zao fa matahotra izy zao alina zao mahatsara antsika ny mamonjy fidinangany ndrina tsy anahirana ve zany tsy anahirana ho azy zany satria azonao atao tsara ny matory ao amin'ny efitrano natokana ho an'ny vahiny tratralina miatrano ao aminay anitra tsy olony ratsy andao iaingitsika
dia ny anglisy zany ny angy zaika ny vezivezy teny amin'ny arabe ny mpitandro ny filaminana nensika ireo mpanakorotana sy mpamaky trano dia nanahonareo no tonga e nampandrosony lahy zany izy dia fa nanla sakafo izy dia meny lafandriny itsorana izy dia inona indray mivery lana ataoko azy ka zao lesy no nitranga tao a ato ny efitra fandriam-bahiny ry anitra dia atsy mifarany lala tsara atsy ny efitra fandrona sy fivoahana ka ahoana ny etiany ny sakafo nataon'ny endrasoanao teo nety ka tsara mihitsy tena nanahiranao ary ndrina nanahirana ny endrasopo tsy mampanimina re zany atsy ny efitra ilany atsy no mifalela aminao atsy no matory tsy lavitra inona moa ny hoe atory eo fa tsy maintsy mba miambina ahy iambina inona tambo avo be ny mamaritra ny tanànanao masika sy maro ireo alika miambina azy ka iambina ny toromasonao ary iambina ny toromasoko eny iambina ny toromasonao tsy hosanginy nofiratsy no ireny sary mahatsiravina eny any antsika androany indrindry fantatra nefa fa reraka sy trotraka ianao ka mila fitonina sy fialan-tsasatra matory tokony atoroko ianao rindrina hitako fa mavesatra ireny toromasonao tsy maintsy nandratra amin'ny masonao ny fomba mampantatatra amin'ny masona toraka ny besandry mihana be nge ny masonao mandehana matory fa tsy maninona tena manelingelinanao ala tsy misy an'izany rery anitra fa zao so te atory anefa ianao aloha mbola lavitra ny toromaso rindrina mamisavisa ireny ny trangandroany reny fa misy inona tsy zany ry anitra fa zao nandinika anao ato eo nandritra ny fandomany reny nipika tsy sasatra ny fakatsarinao nandray feo sy nakasary tety sy teroa ianao akoatr'izay tsy sasatra ny baiko ny kameramaniny ianao akasary zay tena mahaliana sy tokony horaketina tsary no ny avy eo anefa dia niondrika ny batan'ilay zaza naratra ianao ka nanatasy tany amin'ny hopitaly nikroanao ninjera raha tsy niraisinao akory dia mampaninona moa zany rindrina azo soloana raha izay mikro miosondrano noho ny zava-mipoaka ny teva teny aminy ny zaza iny roantsika avokoa ny endriny sy ny tratrany dia mampaninona izay mikro mampanahina ihany zany ka satria everiko ry anitra fa tsy mananjo hitanilana amin'izana amin'iza ny mpaloha gazety raha tsy zany dia tsy ho marina intsony ny marina tsy anjaranao iny mitondra ny zazana ratry ny teny amin'ny hopitaly anjara ny mpamonjy vonatsy teo fa variana ny nanavitra ny ainy ary zany nataonao sorona ny mariny ndrina zazalakely naratra noho ny zava-mipoaka ny tefa teny aminy no nibahanina ny lalako teo ampanaovana ny asako tsy afaka nitsangana tsony izy rodorodina andositra amin'ny mpitandro filaminana sy ny herisetrana nefa nivahoaka tsy nahita izay izorana tsy hisalasalana ny avososy le zaza raha tsy mibatainana ny lavitra ny toerana ny fanandrinana izy tokony ho navelako teo ve izy izay ny tokony nataoko ka rehefa tonina savorivory dia hiverina hibikabika sy akasara ny fatiny rododrodika sy motsindrana ny fahafatesana ny tambony eto tokony mibatainao niaraka taminy eny ny sakosina nangonany ny entana nangalarina andritra ny tontolo andro tsy manana fangorahany ianao rindrina mety marina angamba ny teninao teo tsy maintsy mivoaka ny tranony anareo trangalatra sy androba tokoa iny zazalainy sy ny rainy rarino azy tokoa angamba ny famaizana saingy nahoana izy ny mangalatra nahoana misy ny mpandroba sy mpanendaka ny afy satria tsy manana izy izakilany nefa migalabina sy feno fahasambarana amin'ny manambe tsy miaro amin'ny mpangalatra sy ny mpanao ratsy akory ihany dia miteny an'izany azy miendrika ho an'ireny olo ireny tokoa ny fahafatesana ho famaizana azy rehefa tratra izy fa ireo niteraka ny fahatrana ireo nampirisika ny sasany anao fahotana mafatsy avela ho afa maina amin'izao ve ka iza moa ny tiany ho lazaina amin'izany ry anitra dia ireo tsara fitafy mahaloleo ampijerena ny vorokitsay ny rovodamby dia ireo maty voky mandrefa ny eritreritra ny fahorian'ny matinoana dia ireo manambetsy mahita tory mitazan'ireo fa diranovana miodiody miendrika ho azy ireny koa ny sazy tsy tokony ho mpanao gazety ianao ty ry anitra mangetahita fahamarinana ianao nefa koa dia manjiry firy eo mpikatsahana azy oka izay matory fa teny efa alina zao
piako ny jiro sa mila ve izy ianao aloha irehetra ihany ny jiro malefaka ka matahotra ny ezina matahotra ny ezina sy ny fakapanahy mety aterany ho asy ianao ny tenenako an'izany satria nofa mandray any sika olombelona indraindray tsy nampaninina andrina ny nambarako matorery fa tsy maninina saingy tsy maintsy lasako eo ny anitra fa tsy ny fakapanahy ihany akory no entin'ny alina sy ny aizina mba mitondra fitoniana ho an'ny herisetry ny nofo sy ny firohatry ny saina koa izy mitondra fanginana andrenesako sy andrenesanao fitepony fotsika samy tsy tia atory na dia manasaraka atsika aza nyrindry ny hevitra atoryntsika tafandrimandry anitra dia fo azy raha misy zavatra ilainao na ho inona zany zavatra zany dia tsy maintsy hifofoana mipiako ny jiro avy eo rado ny azavany jiro malefaka sisa ny tazanako ny endriny tsy nety restory tao anatin'ny somambo samby nalasako restory izy vo nivoaka dia nakatoko moramora ny varavarany io fanatory ve ianitra fantaro aloha fa tsy natory ianitra fa mody natory fotsiny izy afy ny aliny letsy hafa mihitsy ka alafa loatra ny aritory zasy izy ny aritory ny andro ny maraina sy ny fahaterahan'ny fitiavanay fa aiza aloha zao ihany ty aiza lesy izy rado tena tsy haiko lesy rindrina avy ny antso ateo ny hôpitaly raha pitso no atao indray ny analiziko ay manona tokoa aloha zao pary eo mampalailoay ny zanako indrindrina fa ahoana ry dadatoa ny angarany vitana ka tojo ny anjara ratsy tsy mba toanareo indray nira taminy teny amin'ny hôpitaly eo malo tao azoko tsindromandry fa tsy ho elitsony ny farany aza mbola miteny an'izany aloha dadatoa tena marina mbola mitsabo any atsika mbola miala nenina ny aina moa tsy atsika afan'andriamanitra tsy maintsy ekena izay sitrapony ahoana moa amin'izao ny amin'ny fandefasana azy any an-dafy ka ireny angelindrina sarotra ihany mametraka fanantenana betsaka loatra aminy ekeko fa misy ny vola ho ety mihetsika hiatrehana ny fandaniana iseko moa efa nanaiky ny anomeny iray amin'ny voany seho azy raha toa ka tsy misy afa-tsy izay no han'ny lalana azo izorana fa isorako an'se manokana ny amin'izany inona moa ny soranao ry dadatoa ibary moa tsy iza fa tsy rahalahako ihany solo ndraiky no andraisako anao ary ianao ny hevitra tony ny zanako ao na dia tsy nateraka ao aza everiko fa didiko ihany ko ny miara-manavitra ny bary miaraka aminao sy ireo mpitsabo raha toa ka tsy mampaninina loatra ny fahasalamako zany misaotra ny serindrina tokony ho any amin'ny hôpitaly aho zao hijery anjanako nefa tsy afaka mikofoka noho ny asako tsy mampanitrenana eo amin'ny fitondrana mihitsy ane ny ataon'ny fahavalo-pireneny kotrika fanakorotana ara-politika ry zareo mahampome anareo mpitondrotondra indray ry dadatoa fa maninony ainareo ny miantsoantso ny firenena sy ny tanindrazana rehefa misy mikasa nozongozona ny sezanareo nefa kosa dia tsy andrenesam-peofirynareo rehefa ny are-pirenena sy ny asy ny tanindrazana no misy mamiravira na dia ny maro aminareo aza ny tompona antokakolaka amin'izany iseny tsy manara-baovao fa ahoany miteny hatrany isaky ny misy ny tsara-dalàna ataon'ny olona azose tsy ny teny ianao fa manda amin'ny resaka eo aminareo mpiara-mihinany za aloha dia teneniko anao fa nalahelo mihitsy tsy no everiko toy izao nytonotolona nanaovana sorona hain'olona maro indrina mangina sy ny tsara fa miteny zavatra tsy takatry ny sainseny ny molotry dia aza miresaka firenena sy tanindrazana an'pitsony ary ianao fantatro manko ny dikan'ireo tian'ireo anao zaza ny tezainao ngery dadatoa nefa dia sa mamingavinga ianao manao mpitaribato mivilam-bavy eto masoko fotsiny tsy tiako faoko izay hoandro dadatoa fa zao ahoana indray misy zavatra manahirana ny saiko ankehitriny ka asa raha mba afaka manampy ahy ianao tsy mandeha nga ny orinasa ny se sa misy inona zao ange no fananarotana mpiroboroboana azy
angamo de ny orinasa ihany ny mety anahirana ry dadatoa. Fa misy inona koa akoatr'izay rindrina? Tsy zany ry dadatoa fa ahoana re misy tovavy zay ianao ry dadatoa. Ndre efa nirasiko tono ray moa ianao ka orindrina ay ve resa-pitiavany de anambady se ka inona moa ny olana am'izany sa tsy azoazo ny fikasany se anampy any bary amin'ny transplantation rénale everitsika navotana azy ka tsy zany lazainao zany mihitsy ka maninona raha tsorona fa ise koa ange be resaka ka dadatoa ny tsy misy tenenana mihitsy karazoary zao ary misy tovavy ray zay ho any mifankaty zay de maninona ka voaingana ihany ny arahana ka zay moa mbola tsy nilazako azy taminao fanonay ny meona isaky ny eny isan'andro kanjo efa ho herinandro zao ny tsy nahitako azy de zay zao no mahazo ary dadatoa. Orindrina ka inona no vitany dadatoa anse raha ise olo tiany aza tsy mahita azy mampime mihitsy se ty ka marina ka le izy angery dadatoa izao no izy rindrina mbola betsaka ny raha miandry azy zao sady tsy havanana amin'ny resam-pitiavana sy vehivavy ntsony ny dadatoa anse aleo ajanona ny resaka mandriraka ka janona raha mbola maiky dadatoa ka tsotra ihany ny hevitra rindrina manoloana izao toe-javatra mahalasa saina anse zao tsy tiany se matoa miafina ny se izy azo ny se zany tsotra be nge zany saingy zany ve de atao ankarary andoe lehilahy nge se rindriny na atao hifantina sy hifidy fa tsy alemy saina manoloana ny aitraitram-behivavy azo tsy zany tsosary dadatoa tsy zany ahoana rindrina ny arenany se angamba no nahamay an'izany tovavy zany ko ny orinasany se ny volany se any amin'ny banky saingy ny lozany se no nisy nahasongona ny se tao amin'ny azakazaky ny be vola de ny lozany se sy ny fony se mbola ampokafidi tsy anao an'izany tsosy ihany tary dadatoa izany no izy mahalala vehivavy tsy misaina fa tsy ny vola tokoa vehivavy samy varotra ny masindrindrany aminy no ny fikasoko ny vola ampandaloviny eo tsofiny ny fantatra ihany koa nefa ny vehivavy miaina ao anatin'ny fitiavana ary anisan'izany anitra ay anitra ty anarany ka fomba ahoana ary no anazavany se ny fanjavonany ka raha toa ka miaina ao anatin'ny fitiavana ka tia anse tokoa izy ka eo ange ny ilako fanampiana amin'ny dadatoe ahoana na ny tranopaty azy angery dadatoe fa tapotra miteteziko ay tena raragoavana ka inona ara no azony dadatoa anampiana anse ka inona mety olona fantatrao ianitra ry dadatoa fantatro taiza roviana rindrina ka tsy zany nefa mpanao gazety izy mpanao gazety tsy makasitraka ny tsikombakomba sy ny kitrano otrano fanaonareo mipetraka ao ambony rianao izy tsy maintsy efa nandreny aminy ianao ary zay fomba fisaina anao ampanaovana ny asan'izay no mahary fahavalo azy ary ngamba koa fototro zao fanjavonany zao efa nampanao interview anao izy ndray alin'izay ny sio tele eo tamin'iny ka be de be angele tsy mimpanao gazety milay na tele zany na radio na gazety antsoratra tsy tadidiko tsony iza tsara moa ty anarany teo rindrina ianitra ry dadatoa ianitra ilay tsy nanaky ny fisin'ny tsirariny sy tsy nondrika nanoloana ny fampandeferana ny fahamarinana ka sany fanandrana tamin'ny mpantanjaka noho izy no ianitra ry dadatoa olo tiako ianitra ry fantatro ka ianitra no milazaiko to ry dadatoa tsy fantatro zany ianitrantro se zany rindrina be de be koa ange nianitra mpanao gazety tsy fantatro zany ianitra zany tsarovy any ko fa dadatoa anse ka manafotoana ny faniratsirahana navoaka ny vavanse teo tsy kombakombany ao ambony riana tsy niroborobo tampoka toy izao ny varotra sy ny orinasanse raha tsy tao ambony riana no nipetraka sy napetraka se azonse zany rindrina niara-ny osanosana sy nakafi zay ny hoanina niaraka taminay tao mazava ve eny ary aleo ajany ny resaka iny raha tsy tianao ry dadatoa efa veribe koa moa ny saika amin'ity fanjavonany andro tiako de ho aiza tokoa ry izy fa ono ary ndrina eny ry dadatoa raha izany voalazany se zany tokoa ianitra hoe ilay tsy manaiky ny fisin'ny tsirariny sy maninona koa misy teo raha izany tokoa izy mino ve se fa hoainy ny itiany se nahoana kosa ry dadatoa ka tsy hoainy satria anisa mipetraka ao ambony ry anaraka ny filazany se azy teo se mifanohitra ara-pisaina ny se sy izany ianitra zany raha mandalany marina izy
ise kosa tsy de mirarahan'izany firy andraiky io sary dadato aza tezitra aloha se fa manazava ny sainse fotsiny ahy ny hiratra ny maso ny taorina ny oroka sy ny safosafo voalohan'ny fanakalozanareo noho izany de naleo ny nandofitra sy nanosesy tamin'ny tenany ho lavitra ilay loharano mikasa andevina ny filamatrarahany aizy ihany tao isy anisy zay ngy mino fa tsy fankahita-tsony nareo e ka ahoana ny alina hono mitondra fisainana ka mba mitondrany ve kalakely ary to mivandravandra fotsiny ty izy fa tsy miteniko ny valiny lehilahy tsy vanina tsy mba napisiko na vita eloka mahatsirary natyreny ianao ianao zay neverina rehetra fa olona miaja sy masina toy ny fahitana ny ampiangonana rehefa ianao mitory teny moramora ny vavanao ry kalakely a tsy mahalala anga ianao fatro ianao ka ianao le tre malahy tompony vola sy ny fanapahanao ambonimbony ao ianao le nandrandray le vahoaka hitondra masoandro azy ka tsy nanao afa-tsy nitseritra ny dinitro ireo maro anisan'ny tarehanao tena kianja ny tolomana ianao no ny tsara toerana atao varapatana ry to ambondriana inona nga tsy marina ny nambarako manginity tena mitady a maro ny kalakely a tsy tantinao ankanina andre marina ka atao misendoatra toy izao ianao e rediredy ohatry ny tsampisaina tsy teniteny foana zay lazaiko olo maro ny nanantenanao raha nandrereny fampanantenana pokatana fahanao azy ireny manginity tsy tianao ny tany sako ny eloka sy loto afen'ny fitafiana miaja sy lafy vidy saloranao mangina ianao hoe ianao tsy angina no nitavitsy ny sasana korona sinao ronoho ny tapitranona fahanao ny vahoaka tsy angina no ireo bozaka nanafenanao ny longona marinanao ny firenena tsy angina no nifahaizanao miresaka manararoatra ny fahabadon'ny vahoaka fa ny fanoatra amiko ve ny tadiavinao e ny fanandrina amiko ka hitsangana ho fahavaliko izany no tianao bitika loatra ianao tovavy a ny mahery lavitra noho ianao zary kalakely ny ondrika teo anatrehako nanapitra ny tantarany tany amin'ny tany tsy fantatro ny sasany moa mihiboka any amin'ny fonda sy ny tranomaisina fantatro izany na hiboka ao an-tranomaisina izy rehetra satria neverinao fa hampangina ny antsoantso mitady rariny izany nalefinao sesy tany satria manelingelona ny taninandro arivanao diso anefa ianao tara anakireny efa nisotrona loka maty ireny zao tenako izao tsy matahotra anao sy nerinao ary petraketraka adala ianao ry tovavy a tena adala mamony tena ihany koa tianao potika ve zao atsara tarehin'ny atanorana iravahanao zao e tianao hisokatra ao anao sahady ny varavaram-pasana eny matahotra ihany aka novy ihany tsinona ny tena tsy maintsy mivarahotsiny ao anatrehan'ny fandrahoana ny fampangiry firiana saingy tsy matahotra anao ihanytre lova tamin'indraiko ny tsy fioandrehany eo anatrehanao sy ireo toanao everiko fa fantatro tsara ny raiko aiza malalako zay reny kalakely sa efa nisy fotoana na lalana ny arahana ifampitantana ka ifampitantana amin'izay toanao fady any dadana ny raitsykombakomba taminareo tsy tia niosopotaka mandrany tanany satria miosondrany tanako amin'ity to sendoatra trany ianao isaky ny voatsikera ny mariny mpanao gazety inge ahy mba manana fahalalana hita sy hafantatr' izay tsy fantatry ny vahoaka sy ireny naiky ny tapena-bava ihany eny malala zavatra betsaka tokoa ianao fantatro izany avy amin'ny alalan'ireo reportage vaovao avoakanao mpanao gazety mahay sy manaja ny asanao ianao miteranao tanteraka noho izany mahafinaritra ny olona mahay miasana sy manao izany amin'ny fo mahafinaritra dia izany tokoa ve enoy aloha ahy izy moa izany nrainao izany tovavy efa maty izy maty tanatra ny maizina maty no ny fahaizanao miaro ny rambonao diso lava tsy ho tapaka nikadrainao dada satria anisan'ny ray tamin'ny sanany ohatra ny fitondranareo fenodidy jadony izy ka valifaty izany no anton'izao fanenjehana ataonao azy ao valifaty no nahafatesandrainao efa vitany any dada ampony ranomasona rotsako hatreny ampasana nandevenana azy fa tsy ho faty kosa ilay afon'ny fitiava-tanyrazana narehan'ny taom-pona izanany tsy valifaty zao ataoko izao ka raha valifaty dia efa nalaja koa ny ainao maso manko solony maso tsy ekaiko fotsiny ny ansoenareo ampaladiny marina sy ny rariny lolo avindraiko zay monja ihany aratony ka apokako manandrify ny fonao ty bastika ho teboka famaranana ny tantaranao sy ny tsy ambalatelinao rehetra dia ho inona ny toy andre
de mino ve ianao ry petraketraka fa amarana amin'ny tantara sy ny ady izay ho fitsarany fitepony foko iverinao ve fa irera eo anatrehany ady efa novatsika tsy maintsy mitoy ny ady ary farany farisy anao izany tsy tantanao izay andro izay ry petraketraka fantatro fa ho sarotra ny anodina sy anovan'ny lohanao tovavy mpanao gazety tsy tiako anefa ny fanoherantsika mianaka angamba harikoliko anao zao ambarako izao nefa dia ho lazaiko ihany ka izao ohatrinona ny sandany fanginanao mademoiselle omeo ahy reo oronantsara sy oronam-peo mahakasika any aminao azonao ny vola dia ohatrinona vola be tsy mbola mikirakirainy ny tanany kalakely ka ahoana misy ny olona azo vidiana dra matomanam-pahefana vidiana ny vola diso mora ary betsaka tokoa izy ireny misy koa nefa ireo tsy manaiky hoe tambarotra na tsy maro azy anisan'ireny ahy na dia tsy manana toanao azy tsy meko anao ireo orona tsara ireo satria porofony mahaolo tsy vanina anao farateninao ve zay ry tovavy ny farateniko ny tianao fantatra eny mitoy ny ady ry petraketraka mitoy ny ady tsy maintsy apoaka izany ny basy tsy mahankala anao ary tovavy fototsy ny ho faharavako anefa ny mbola fahavelomanao ka dia manasa tanana aza mianana ohatran'io fa tsy filo eny ary veloma hianitra mpanao gazety andriamanitro fa tomaizina be ary inona ilay nitopoka teo aleo aloha rehatra ny jiro hatray ay ny boky ny vakiko no ny anjera tamin'ny korotana ary amin'ny firy zao ndaso hoe amin'ny 1 sasany alina resy tory teo ampamakina boky amarina na tsy ravina lay nofoko teo ka tsy tiako zao toejavatra zao ka nahoana no sidina tany amin'ny tovavy iny nofoko ohatsy ny avavy izy zany leo aloha atsona ry zaraka leo aloha atsona izay allo fa lisany ve matory fa misy inona maninona tsara hoe ty ka naninona raha tonga dia ny antso aly isany tsy misy ilana azy mihitsy reto tondrombelo reto ka hita sa tsy hite re razako tsy tampiambona lozy ty marina toizy ny fitadiavana azy ho avy maty lisany raha tsy hita iny dia ahoana azy zany afaka nanondositra ny fonja ny tazoana azy ono ny babo mamondray zay ro vendran'ireo dia tsy hita ono dia aiza ihany tre natolotry ny radio Don Bosco ho anareo teo fa aiza ihany tre tantara no soratany Randrianantoandro Rivo Jean Renaud novelominy Lantsilive niaraka tamin'ny Rivo, Faly, Rakoto ary Sinaizy tovorazana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanaditosy amin'ny herinanio ny fizarana faharoa